tonga soa ato amin'ny saina pilikely ianao raiso ary zarazarao mba hohain'ny malagasy namatiako sosato. Ino tsengo eto an-tanàna resaka letisia le raha ny volana novambra sy desambra tokoa no fiakaran'ity voankazo akafizin'ny malagasy ity ary dia mitobaka eny an-tsena eny izy rehefa faraparan'ny taona toy izao. Tsy ny malagasy ihany anefa no mankafy azy ity fa maro koa ny eropeanina no makamamy ity voankazo ity. Noho izany indrindra dia ataona maro no ahondrantsika any ivelany isan-taona. Maro tokoa ny sambo miantsona ao amin'ny porin'ny Toamasina amin'izao volana novambra izao aka sy hitondra ny letisia avy eto Madagasikara, na dia efa manondrana letisia koa aza ny avy atsy amin'ny nosy La Réunion ankehitriny dia mbola hafa ny kalitaon'ny letisia vokatra eto Madagasikara ka hifandrimbahan'ireo mpanjifa any ivelany any tokoa. Mbola tsy misy firy anefa no miakatra eto an-drenivohitra na misy aza dia mbola maitso sy madinika raha resaka habeany no resahana. Ny vaventy kosa dia ny mpandarà aloha no mahazo azy ka ireo ahondrana no tena misitraka izany. Any amin'ny volana desambra any vao tena miparitaka eran'ny faritany ireo letisia vaventy. Hatrizay tokoa dia niroborobo tokoa ny fanondanana azy ity. Mpandarà malagasy matanjaka vitsivitsy mondra no afaka nanondrana azy ity hatrizay, indrindra fa ireo mpandarà akaiky ny mpitondra. Na izany aza dia velona tsara ireo mpamboly ary toy izany koa ireo mpanangona vokatra any am-potony sy ireo mpandarà madinika na salatsalany satria dia samy afaka mampiditra ny vokany tamin'ny orinasa mpandray izany avokoa ny akamarony ka atao Toamasina no tena be mpanondrana indrindra no ao ihany koa no misy ny pôro lehibe indrindra eto Madagasikara. Tamin'ity fiotazana 2024 ity kosa nefa dia tsy izay no zava-misy fa dia maro ireo mpioty sy mpanangom-bokatra teny am-potony no very vola sy maty antoka. Toy izany koa ireo mpandarà madinika salatsalany tsy noraisin'ireo orinasa mpandray izany mantsy ny vokatr'izy ireo na dia ny lahatra nandritra ny 3 andro na 2 andro na nolona ireto orinasa mpanangom-bokatra ireto aza ny fiara-pitaritra nofain'izy ireo. Nomena tokony izy ireo fa horaisina avokoa ireo vokatra entin'izy ireo ka nasain'ny lahatra raha misy kôta no zaraina mihitsy tamin'izany. Tamin'ny ora farany anefa dia tsy noraisina indray ireto olona ny lahatra nanoloana ity orinasa ity. Voatery nitady orinasa manday ireo indray zareo satria nihitsoka ao ny vola. Noho ireo letisia efa nihitsoka tanaty andro maromaro anefa dia niova ny kalitaony, ny analemy sy mangana vokany no lavin'ny orinasa sasany ihany koa ny fandraisana izany, izany hoe very vola, very fotoana ireo olona ireo. Misy anefa no nampiasa vola manetso maro tokoa ary avy any amin'ny toerana lavitra no fiaviany fa io no mbo fitadiavany saingy dia natao varoboba nanariana satria simba ny akamaroany ireo letisia. Ny fiara ny tatitra nefa tsy maintsy efaina, ny vola nefa tsy nisy. Ny antony araka ny fantatra dia vokatry ny nanagadrana ny Mamra Vatomanga ilay mpandarà malagasy izay voatazina ao amin'ny nosy Maorisy ka nesorina tamin'ny orinasany ny lisansa fahazahoana manondrana letisia. Izy sy ny orinasany no tena nanondrana sy nanangona letisia be indrindra hatrizay tamin'ny faritra Antsinanana. Vokany ireo mpandarà tsy tia azy sy mpifaninana taminy hatrizay no nahazo lahy ankehitriny. Dia nisy indray mikatso an-trano sy ny akamakamo teo koa ny valifaty ka ireo mpanangom-bokatra madinika no mizaka ny tseran'ny aina miteraka izao faty antoka be ho azy ireo izao. Mitaraina avokoa zareo saingy tsy azo atao intsony ny vokatra simba ny faty antoka ray lava. Raha ny tsy litsofona avy any amin'izy ireo dia ingaro alaratsiraka no nahazo ny tsenam-baritra be indrindra ao Toamasina tamin'ity taom-piotazana 2024 ity. Toy izany koa amin'ny fanondanana letisia tamin'ity indray mitoraka ity. Ingaro alaratsiraka indrindra nefa no nidabadaba tamin'ny Hainao Mandrero fa izany fa diazana Andriamatora Vatomanga ny tsenam-baritra amin'ny fanondanana letisia ity. Ka ny fanontaniana mipetraka dia izao ve zany le fanavaozana no takitsika sy mitolomana sa kosa lasa ny mamba dia misosoka ny voay? 430 zay ny exportateur-na letisia. Monopole zany olona ray no mi-exporter raha monopole andresantsika. 430 zay no ao. 5 taona ny exporteko letisia zao. Niza fitondrana teo
nanao sonian'io taratasy nasionao io foana ako. Nanomboka tamin'ny 2011 2011 fa tsy vao zao zany dia efa nanomboka nisy arrêté interministériel ny fean'io fanoranana letsia io, ary no io arrêté interministériel io no nanome fahefana ny gel i coordonné ny exportation na letsia. Dia zay no nahatonga ny tenanay ny tenako efa tamin'izany fa tsy vao zao, tsy hoe rehefa misy fitondrana eo dia hoe eo no mipotra, fa efa tamin'izany nanao nitendren'ireo namako, mpandrarà namako hoe ianao sy ny président gel, ny président moa miovaova dia isaky ny non za tsy miova fa za membre, fa isaky ny roa taona zay misy fifidianana ho an'ilay olona signataire. Malheureusement pour moi ou heureusement pour moi, za no voafidy isaky ny fifidianana isaky ny roa taona hoe ianao foana no angatanay anao soni, ka raha tsara an'ilay filière ve inona moa no faotana amin'izany, inona monopole amin'izany. Nay sady manao zay sambo fa ny problème dia noho izy manjakanjaka io dia nampienany 60 tonnes ny kotabo, mihena 60 tonnes mbola iadivako zao izy no mampiena ka izy mibaikobaiko an'io izy foana satria izy zany hitanareo le nanao soni iny dia izy miteny normal izy manao soni quoi, izy zo tsy piasan'ny port, izy tsy piasan'ny ministère ny commerce, izy tsy piasan'ny ministère ny finance. Amin'ny fomba hoana moa ianao zany mandefa letsia par conteneur, tsy maintsy misy soni ravatomanga vao mandeha dia so ihany fa tsy manao sonitsony izy zao, fa izy zany manome baiko fa ny soratanany seo fa azo torina izy amin'iny. Lay olona miteny an'ilay hoe monopole tsy dia tiako miteny olona ary za tsy hanonona ny anarany eto, fa fatany izy no niteny fa io olona io efa mivarotra ny orinasany nanao letsia io, tsisy tsy mahafantatra an'izany tao Tomasina fa namidiny ny orinasany efa 5 taona lasa zay. Rehefa mivarotra ny orinasanao ianao dia automatiquement tsy ao anatin'ilay filière ntsony ianao, izy te hiditra mafy ao anatin'ilay filière, ny kotany olona efa voazara, kotany izy nomena azy hidirina ao anatin'ilay filière. Ianao zany dia hivarotra ny orinasanao, mahazo tombony dia mbola haka ny kotany olona indray hidiranao, ary tsy sahako miteny an'izany, io ny anisan'ny olona ratsy fiasa indrindra atao anatin'ny filière anay. Jereno ny infrastructurany tsisy tsy mahafantatra an'izany eto Tamatavy. Any amin'ny fanaovana politika angamba mety aminy fa tsy aty amin'ny fandrarana. Letsia fatry ny ela ravatomanga olona taty afara, ok, ary mbola manao letsia hatramin'izao. Fa raha mbola azany dia efa namidinao ny orinasanao nisy ampahany kely namidy, marina zany ampahany kely amin'ny orinasako resaka cession de part. Zany ohatra tonga zany ny enikajy hoe enikajy te ametraka vola anatin'ny ty anao dia tsy haiko ameko 20% ny enikajy dia zay. Fa za mbola manao letsia sambo, misy letsia fomba anankiroa fandefasana letsia anankitelo: sambo conventionnel, conteneur dia avion. Dia nampiady anay le resaka roplanina, ary anisan'ny ngeza indrindra amin'ny roplanina nahitran'ny 20 taona dia ny tenako zao eto Madagasikara letsia avion. Dia io zany nampiady anako io resaka exportation na roplanina io tamin'ny Mahamarivatomanga. Tsy ivona fa i Roland Ratsiraka no isan'ny nanao ampamoaka voalohany mikasika ny ambarany fa ampimamba atao ny Mahamarivatomanga amin'ny sehatry ny litsia sy ny lavanily eto Madagasikara. Iray amin'ireo fanakianana izay nitondrany ity mpandrarà akaiky ny filoha Andry Rajoelina ity fanazavana